mbola ao anatin'izay pejin'ny fanatanjahantena izay hatrany tahaka ny efa fanao ny isa-taona dia nikarakara hetsika ny fikambanana zanaka avaratra lalao baolina kitra nentina nanamariana ny fetim-pirenena izy ity totosa omaly ary ireo lalao ireo. Ny teraky Toliara no nibatany Amboara tamin'ny fifaninana baolina kitra no karakarain'ny fikambanana zanaka avaratra noho ny fitsingerenany fa 4 taona ny iverenany fahaleovan-tena ny Madagasikara. Ny ekipa avy amin'ny fikambanana teraka Antananarivo no niady noloarana tamin'ny ity ekipa mpandresy ity ka aotra nisa tamin'izany. Ny rosoana avy hatrany araka izany ny tir au but ka teo no nandresen'ny ekipa ny Toliara. Ity fifaninanana baolina kitra ity dia hetsika efa fanaon'ny fikambanana isa-taona ary mandritra ny fetim-pirenena. Miantoka zato isan-jaton'ny fandaniana rehetra amin'izany moa i Papa Soule izay tsy izy akory fa ny filohany ity fikambanana zanaka avaratra ity ihany, tanjona ny ampiresana ny malagasy. Ty fifaninanana ty fataonay isan-taona izy ity. Io nataon'i Papa Soule ikarakarana ananatambarana ireo tanorantsika ireo. Rehefa misy région anankifiro miara-manao eo, misy Toliara, misy Majunga, misy Diego, misy vahiny koa tsika manana andreo africains comorianina mipetraka eto amintsika. Donc Papa Soule zany c'est un rassembleur. Atambatra ireo tanora ireo mba tsy hanaonao foany. Zay zany ny tanjonay nanao an'ity tournoi ty. Saivina ekipa efatra ahitana avy amin'ny sokajy latsaka 12 taona sy sokajy mahery 12 taona no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Ho an'ny sokajy senior kosa dia nisa 9 ireo ekipa nandray anjara teto, nahitana ny zanaka avaratra, teraky Toliara, Mahajanga, teraky Tana, ekipa komoriana sy ekipa afrikanina. Presque fafakazasa aby ny journée presque lalao première division ba izay hoe mila foana tony de l'amour miaraka amin'ny digo africain fa afaka foana zay. Baolina igny zany efa vita igny lalao ara-pirahalahiana dia zay mandresy tsy obiana zay resy tsy akoraina. Nefa na izao zany raha fieritreretana azy teo iny tokony zay nandresy direct ny Comoro du 1 dia zareo nandresy timo be ny Comoro zay nanao masinila tamin'izareo raha tena point normal zany raha fieritreretako anazy tokony zay qualifié to mandresy teo be sy mandresy direct ny tokony tsy nasiana tiro bitso zany fa point tsy mitovy fa zany hoe mo baolina dia zay araka ny teniko lalao ara-pirahalahiana tsy manehona. Non, fahitana les matchs zany voalohany isorana les organisateurs Papa Soule sy les équipes-ny. Faharoa zany les fair play zany mba ho hisy les matchs mba vita soma tsara aloha. Fa malgré tout mba resy zay fa vita soma tsara aloha jusqu'am'izao zany mbola tsisy ady tsisy malo fa notolorana Amboara moa ireo ekipa mendrika tamin'ny sokajy poussin, minime, cadet. Nisy ihany koa ny Amboara ho an'ny mpampiditra baolina ka nilarana 12 tao amin'ny ekipa ny Toliara no nahazo izany. Ny ekipa ny zanaka avaratra kosa no nahazo ny Amboara ny ekipa nanao ara-pirahalahiana indrindra. Ny ekipa Tana kosa no larana faharoa ary ny ekipa ny Toliara ny voalohany mazava ho azy. Marena moa fa mbola isa ny fifaninanana baolina kitra amin'ny IDB, izany hoe amin'ny fiafarany volan'ny Ramadan ka ny ekipa mahazo ny Amboara indroa miantaona no mahazo ny Amboara lehibe.